Ny endrik'ilay fiara-miasa ngamba araky ny voalaza teo dia efa nisy ihany fiara-miasa zany hatramin'izay fa namafisy nisy ity zany amin'ny toerana zany sy amin'ny lafiny izay iarahana miasa ao anatin'izany le hoe système d'information izay fananana ny alliance Paragasy hatramin'izay moa raha mafisina hiaraka amin'ny Bianco dia misy koa zany ny resaka hoe izay amin'ny resaka investigation ny iarahana miasa miaraka misy koa atao manokana samy manana ny azy koa zany amin'ny lafiny hoe fa ao anatin'le convention ihany satria anjaranay amin'ny fiarahamonim-pirenena zany indrindra moa zany manampy koa ny fanjakana amin'ny resaka sensibilisation fa ao koa ny resaka hoe fanaraha-maso sy ny fandinihana ny hoe didim-pitsarana reny zay zany tena anisan'ny hoasanay fiarahamonim-pirenena ngeza be amin'izao fotoana izao be da be loatra mantsy le cas amin'izao fotoana izao dia rehefa ohatrany tsy voatsara koa dia tsy hita tsony manjavoana fa hoarahanay maso hatramin'ny farany zany zay manomboka zao zany miaraka amin'ity fiarahana ny Bianco dia ao koa mazava ho azy zany ny fanao ny fa misy vola-dalàna le bois de rose zany amin'le chaîne pénale chaîne spéciale anticorruption any amin'ny assemblée izy amin'izao fotoana izao fa ny ao anatin'iny moa zany dia tafiditra ho anisan'ny partie civile koa zany ny fiarahamonim-pirenena dia zay zany mety misy anjara ho amafisinay mafy zay efa nisy fotoana zay nanao partie civile ka nahazo alalana tany amin'ny fanjakana fa mbola ho azo amafisina amin'ny alalany ity plan d'action ity amin'ny ankapobeny zay zavatra rehetrarehetra zay dia zay ho an'ny tena voalengezandrindra ao anatiny zany fa ny fanatatrosana azy moa zany manana drafitrasa herintaona zay dia rehefa aorinan'izay herintaona zay amin'ny fomba anezatsika dia hita hoe ahoana ny fomba hanatsarana angezana azy indray ny fanaraha-maso dia tsotra ihany hoe arahana akaikitra zany le titsipitarana sy ny procédure ray manontolo zany dia ho aseho amin'ny vahoaka foana zany mitataray ny tadihevitra zany zay ho hitan'ny vahoaka foana zany hoe aizany nalehan'iny affaire iny fa tsy ho lasena mihitsy hatramin'ny farany zay zany fampahafantarana amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny resaka didim-pitsarana zany na samy magistrat indray dia tsy hoe fanometsiny zany fa tsy maintsy misy ny tsikera amina didim-pitsarana anankiray dia ny alliance Paragasy efa misy fiara-miasa amina magistrat sasatsasany zany maromaro didipisy zay tsara sitrapo ary programme fa tsy tambolo dia reny zany no hoe mba hiara-iasa aminay zany amin'ny fanaovana fanamarihana momba ny didim-pitsarana anankiray zay mivoaka zany tsy maintsy misy aloha fanentanana kosa aloha zay zany dia anisan'ny asanay fanentanana zany amin'ny resaka fahafantarana ny lalàna indrindra ary tsy eto Antananarivo any fa nany ambanivohitra be any satria anisan'ny vaindohan-draharanay ao anatin'ny volontaona koa zao dia ny miananganana an'ireny clinique juridique environnemental aloha izy amin'ny voalohany fa azo ampidirinao daholo ny sehatrasa rehetrarehetra satria mahatonga ny olona manao an'ireny koa tsy fahalalana mety fanjakana mety sehatra tsy miankiny mety olona tsotra fa tsy fahalalana n'le lalàna dia mila ampianarina an'izay lalàna zay fa ny zava-vaovao zany dia ny fanofanana ihany koa amin'ny famantarana olona zany indrindra moa zany dia teneniko tamin'ny voalohany teo le police aux frontières efa nisy dingana fampifanana efa nataonay ary mbola toy izany zavatra zany nahatonga an'ireny vokatra ireny hatramin'izao zany dia ny fanaraha-maso tena nisy affaire anankiray zay affaire Jamalidine ny anarany zay le teneniko teo zany hoe nomeny fanjakana lalana zay miditra partie civile hatramin'izany fotoana dia naraha anapika hatramin'ny farany misy kanjo indrisy mbola nytoy foana teo resaka tsy fahatimombana zany tsy fahatimombanana ny resaka famoahana didim-pitsarana ity zany eto firenena fa mbola manaraka an'io zay hatramin'izao telo taona teoriana zany dia mbola tozanao fa zay zany no tena ho amafisina be am'ty fa manomboka zao zany reny didim-pitsarana reny sy reny procédure pitsarana reny na sokatra io na bois de rose io na renakivolontany dia ho arahanay maso akaika sy ho aseho anay vahoaka koa